Alléluia. Alléluia. Tain'Andriamanitra tompoko. Maraka ny firaisaposy sy firaisan-tsaina mba hitsangantsika dia mifandray tanana amin'izay manodidina ilay ao tsangantsika amin'izao fotoana izao. Dia ara-baony eo akaikinao tonga soa eto amin'ity foibe amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy akoron-drano ity. Dia tsikitsikio ny namanao asio feokirakely izany azafady a. Alleluia. Aoka hifankafantatra tsara, hifankazo akoa ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Alleluia. Tsangana ihany tsika. Nanendy ahy, nanendy ahy. Tompony anendy anao amin'ity androany ity. Isy batisan'ny rano lehibe izay ho atao ka izay tsy vita batisa rehetra raha sitrapoan'ny tompo ka tsy avy ato ato Jesosy a dia amin'ity taona tena vita batisa eto amin'ny foibe akoron-drano. Alleluia. Dia raha Jesosy hisy hetsika maro samihafa izay tsy maintsy ho atao, ny antony havelomantsika dia noho ny amin'ny Jesosy. Marina fa tsy maintsy miasa ianao, tsy maintsy mianatra ianao, fa raha izany ihany eto ambonin'ny tany ihany zany. Fa ny apôstôly Paoly teny laza hoe Kristy no antony havelomako. Raha tsy maty tao anatin'ny coronavirus, raha tsy maty tao anatin'ny loza maro samihafa, raha mbola tratran'izao taona vaovao zao dia tsy manana tanjona hafa zahay efatra amin'ny raha lafatra zao ihany a noho ny amin'ny Jesosy mbola havelomanay. Ny anasoany ty tanindrazana ity dia ty Madagasikara ity amonjy olona be da be eto Tananarivo, ampivoatra pasteur be dia be amin'ity taona ity ho amin'ny fanimpona misy aina sy misy hery ary misy fahefana. Amen. Nanomboka nanofana sekoly biblika zay a ray volana zay ary mbola mitohy amin'ny terinandro ty dia mahakaina kely a dia mitohy indraiky. Ary re sekoly biblika reo a no izana ameno an'ity tanàna ity a anokatra section maro samihafa. Sasany amin'ireo dia efa mandeha dia ny tantsika ny azahoana ny Tananarivo manontolo ty a manomboka ny ampangarom-paosy sy mpanendaka hatrany amin'ny manam-boninahitra mpiasa mpanjakana hatramin'ny karana sy ny sinoa dia rehetra eto Tananarivo a dia ho tonga eto amin'ity foibe amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ty. Alleluia. Hatramin'ny ambany indrindra ka hatramin'ny ambony indrindra dia ho tonga eto amin'ity foibe Jesosy mamonjy akoron-drano ity. Mila hoentina mbavaka zany. Amena mafy be. Alleluia. Saotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika sady tao anatin'ny fanahy masina, mba ho feno fanahy masina ny rehetrarehetra, mba hanana ny fanahy masina hiatrika zany asa lehibe zany. Tsy maintsy mena antsika miandalany an-dolo ny daty a fa samia mitonam-bavaka an'izany tsirairay avy a tsy mahazo matoritory a fa mila mihetsiketsika. Teneno eo akaikinao hoe mila mihetsiketsika ary aza mba matoritory fa andro faran'izao. Kristy no antony havelomako. Samia hoe miteny an'izany azafady, Kristy no antony havelomako. Izay mbola antony nananantsika an'ity taona 2024 ity noho ny amin'ny Jesosy.
Aleluia. No zany tory filazantsara, ampandroso ny ara-panahy, ampandroso ny fiangonana, itaona fanan'olona be dia be, ivavaka, iteran'Andriamanitra, ifadianina. Izy fotoana amin'ity taona ity dia tahaka mahazatra, izy fifadikanana maharitra izay tsy maintsy raisana eto amin'ity fohy be ity. Amen. Mimakomana fa tsy maintsy mandresy Jesosy mamonjy, tsy maintsy mandresy, ary mentsika fa anao zavatra goavana ho antsika ny tombo amin'ity taona vaovao ity, ka hitafonahitra amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tsisy fahafambaraka, tsisy fangaiaizana, fa hitafonahitra. Rehefa ny an-trano anao dia hoe tambavaka zany, fomaraina anao dia hoe tambavaka zany, ary mba hoe tambavaka izay mpanompon'Andriamanitra hatanteraka izay vina rehetra ao anatinay, be da be ny vina ao anatinay. Matoa izay napetraka ny tompo eto, matoa izay mitsoro eto amin'ity toerana ity, manana vina tsara izay ho anao, ho an'ity tanàna ny Antananarivo ity, ary ho amin'ny Madagasikara. Eny ho an'izao tontolo izao mihitsy aiza hoe tambavaka e. Aleluia. Mahafinaritra be daholo nareo, tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Aleluia. Androany ary dia tohisantsika ny lesona izay efa natsitika ny mpanompon'Andriamanitra ny tarikely fidirana teo, dia ny amin'ny fanahy masina. Fa androantsika dia ampianatra, hianatra ary hifantoka tanteraka ao amin'ny atao hoe ny batisan'ny fanahy masina. Averiko indray, ny batisan'ny fanahy masina. Misy karazany ny batisa, misy ny batisa ny fivebahana, na batisa izay fanaontsika anaty rano be. Fa misy kosa ny atao hoe batisa ny fanahy masina. Rehefa atao batisa ao anatin'ny batisan'ny rano ny olona, dia tena difotra tanteraka ny anatin'ny rano, feno rano izy mivoaka avy eo, dia mitovy amin'izany ihany ny batisa amin'ny fanahy masina. Ao aoriana ny andraisan'ny olona batisa amin'ny fanahy masina, dia feno tanteraka amin'ny fanahy masina izy. Amen. Aleluia. Izy mba mangeta hitandray batisa amin'ny fanahy masina androany. Ndao jerentsika aloha izay nolazain'i Jesosy John mpanao batisa ao amin'ny Matio 7:1. Matio 7:1 ovakitsika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao tokoa dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aoriako no mahery noho izaho, tsy mendrika hitondra ny kapana izaho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tsy pio le hoe izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Izay voalazan'ny Luka ihany koa ao amin'ny voasoratry Luka ao amin'ny asan'ny apôstôly, nolazain'i Jesosy. Asan'ny apôstôly 1:, asa dino fa Luka no nanoratra io asan'ny apôstôly io. 1:5. Atombokantsika amin'ny 4. Ary raha niarany ango teo aminy Jesosy, tena mepetra azy tsy alo a Jerosalema, fa hiandry ny teny fikatsan'ny ray izay varenareo taminy izy. Fa Jaona nanao batisa tokoa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Nareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina. Io batisa amin'ny fanahy masina io no mbola
mampiavaka ny atao hoe fiangonana mifo. Ary ao anatiny zany fiangonana mifo zany ny fiangonana Jesosy mamonjy, ary tokony notoriana araka lazainy mpanompon'Andriamanitra teo fa ny rano Jesosy miazo fijaliana, tokony notoriana. Dia tokony notoriana ihany koa ary tokony ambara ny amin'ny batisan'ny Fanahy Masina, ary tsy tokony ho adino. Ary ilazana koa ny Toriteny, mpitondra fiangonana, mpanompon'Andriamanitra rehetra, mba tsy hanadino ny ampianatra ho any momba ny atao hoe batisan'ny Fanahy Masina. Zava-dehibe tao anatin'ny Baiboly. Eny tsy nanana anarana tahaka an'izany izy tamin'ny testamenta taloha, fa efa hita tany amin'ny testamenta taloha izy io, ary nisongadina taty amin'ny testamenta vaovao, tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, tamin'ny mpivavaka, tamin'ny mpino, ary tamin'izao dia zao mbola ilaina, ary tena ilaina indrindra amin'izao andro faran'izao ny batisan'ny Fanahy Masina. Zao no nilaza falay avy ao riko, dia zao izy anao batisan'ireo amin'ny Fanahy Masina. Ary Jesosy nilaza fa rehefa afaka andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra alohan'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra, dia nareo ho atao batisan'ny Fanahy Masina. Milaza ny amin'ny andro Pentecote izany. Mila an'izany lalasana bavy ny fiangonantsika. Aleluia. Misy fotoana io batisan'ny Fanahy Masina io dia azonao fa mety manomboka manjavonjavo ary mety ho faty mihitsy izy. Dia mila averina indray. Eny na dia ao anatin'ny fiangonana izy dia misy fotoana totrany matoritory io batisan'ny Fanahy Masina io, ka indro maina, reraka, tsy mahira fiderana, tsy mahavavaka, makina amin'ny fiangonana. Dia mila averina indray zany, ary averina indray zany androany fa ny fiangonana Jesosy mamonjy dia mila batisan'ny Fanahy Masina. Ny mpino tsirairay avy dia mila batisan'ny Fanahy Masina. Ny mpitoriteny rehetra dia mila batisan'ny Fanahy Masina. Katsao zany, hankatao zany, eto ambavaka zany, mba ao anatin'ny fiangonantsika, mba ao aminao ihany koa, mba vita batisan'ny Fanahy Masina tsirairay avy amin'ity androany ty. Amen. Manao famena antsika jiaby ty atsangano tanana. Halleluja. Zava-dehibe loatra nentinay ambavaka izao fotoana izao, mba mangina Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Zavatra telo izay resantsika, fa ny batisan'ny Fanahy Masina dia mitondra fandresena mahagaga, na fandresena ara-nofo na fandresena ara-panahy. Ny batisan'ny Fanahy Masina dia mitondra fitahiana sy fisandratana. Mino fa samy teo tahina ary teo atsanatra ny tsirairay avy. Zavatra tsy adino fatelo, ny batisan'ny Fanahy Masina dia zava-miafina lehibe mahatonga ny olona anankiray ho ampiasain'Andriamanitra. Izavony teo ampiasain'Andriamanitra aloha melohan'izany rehetra zany, mila batisan'ny Fanahy Masina ianao. Amen dia amen. Jerentsika voalohan'le farany zay teo ampiasain'Andriamanitra dia mila mandray ny batisan'ny Fanahy Masina izy. Asan'ny apôstôly no jerentsika toko faharoa teo no nandraisan'ny mpianatra araka ny teny fikasana ny batisan'ny Fanahy Masina. Toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia niraisaina eo amin'ny toerana anankiray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ilay trano nipetrahana. Ary nisy lela maro nitarehina afo, aleloia, nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno Fanahy Masina izy rehetra nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa
araky nampiteneniny Fanahy Masina azy. Zay le niteneny Jesosy, afaka andro vitsivitsy de atao batisa amin'ny Fanahy Masina reo tamin'ny andro Pentecote ary. De teo amin'ny toerana anankiray ny mpianatra rehetra rehefa naharitra ny vavaka hitarainy hoe tompo ilainay zany teny fikasany zany ny amin'izany batisa zany, efa vita batisany janona zahay, efa vita batisa tao anaty rano be zahay, faraka mivoalaza ny teny fikasana farany hoe mbola ho afo mibatisa amin'ny Fanahy Masina. Naharitra ny vavaka reo, naharitra ny taraina reo, naharitra ny talao reo, tonga ny ary Pentecote, tonga Jesosy. Da de tsy hita masona izy nanao batisany reo, ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa nisy rivotra ny fofofo tao amin'ilay trano tsy hanengoana. Alleluia. Ary isambatan'olona, isambatan'olona de nisy lela maro metareinafo. Ary izy rehetra de samy feno Fanahy Masina. Mafy be ny alleluia. Afereno indra-pandena, alleluia. Feno Fanahy Masina. Zay le batisa amin'ny Fanahy Masina. Ho raisinao zany androany, ho raisinao zany androany rehefa hivavaka tsika ny famarana, ka tena hivavaka ianao matoa ampitondraina ny ten'Andriamanitra, de ho anao zany tian'Andriamanitra mbola hoeto amin'ity Jesosy mamonjy foy be akorin-drano te no iretaretany za batisa amin'ny Fanahy Masina zany. Amen. Vita batisa amin'ny Fanahy Masina ireto, nanomboka avy hatrany nampiasain'Andriamanitra tamin'io andro ihany. De nisy olona be da be vory teo satria andro firavoravoana, fety ny andro. Ka ny avy any amin'ny toerana maro samihafa, avy any amin'ny firenena maro samihafa de tonga teo. Rehefa nahita andreo de nitangorona satria nahita zava-baovao, olona be da be miteny amin'ny fiteny tsy fantany, olona efa any amin'ny 20 menata miteny amin'ny fiteny samihafa. Tangorona ny olona ka nilaza andreo fa mamo reo. Zany ny fomba anankiray nafanantory filazany tsara tamin'ny fitangoronan'olona be da be. Ary nanomboka ny Toriteny, nanomboka ny Toriteny nanambara ny ten'Andriamanitra, nanambara sy nanazava ny anton'izao rehetra zao. Alleluia. Toy izany amin'ny famakiana ny teny ao amin'ny 7:30 fa 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy ka hatramin'ny 7:30. Ary raha nandre zany ny olona dia voatsiro raha tapony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôlina hoe ary lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera taminy mibeba, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azahoana ny famelana ny helokareo. Ary nanareo andray fanomezana de Fanahy Masina andiny faraiky amby efapolo. Ary zay rehetra nandray tamin'ny mpifaliana ny teniny tena atao batisa, ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy no isan'ny azafady, ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isan'ny tamin'izany andro izany. Tonga de fivoazam-panahy lehibe asa amin'ny Fanahy Masina zany, fa efa ny batisa amin'ny Fanahy Masina zany. Reo mpianatra eo dia voavy nandray batisa amin'ny Fanahy Masina, voavy natao batisa tamin'ny Fanahy Masina. Tsy ela akory, tsy nandiky andro anankiray na andro anankiroa, fa tamin'iny andro iny ihany dia nampahafantarin'Andriamanitra fa misy fahefana hafa mihitsy, misy hery hafa mihitsy hoentina mitory filazany tsara ao anatin'ny reto mpianatra reto. Ka vao nitory teny Petera tsy napoiziny akory fa neveriny fa mbola olona, reo olona mpanany ihany, reo olona mpamazivazy, reo olona mpankahala an' Jesosy, reo olona nanombo an' Jesosy teo amin'ny azy de veriny fa mbola tsy zavatra etrany. Kanjo lay toriteny nataony nisy fahefana, na de teny tsotra izy nisy fahefana, ka natonga ny rehetrarehetra nilaza hoe rahalahy ô, inona no ataonay, inona no ataonay, inona no ataonay? Ry havana, ry mpitory teny namako, rehefa mandray batisa amin'ny Fanahy Masina ianao
manjary misy hery toriteninao. Amen. Misy fahefana ny toriteninao. Tsy nisy fahaiza mandahateny, tsy tamin'ny lalany fianarana tany amin'ny école biblika, fa lay batisa tamin'ny batisa ny Fanahy Masina. Hatramin'izay ny farisesym-panoran-dalàna mba mitoriteny ihany, ny mpitondra fivavahana teo an-tanàna, fa mbola tsy nisy nampiaika an'ireto olona reto, mbola tsy nisy nampidaraboka an'ireto olona reto, tsy mbola nisy nababoka an'ireto olona reto. Fa tamin'ny fotoana io dia tena hafa mihitsy ny havana, zany hoe olona manana batisa amin'ny Fanahy Masina zany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Koritiana voalohany toko faharoa andiny faefatra, vakitsika. Koritiana voalohany toko faharoa andiny faefatra, sao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teniko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny farihy Fanahy Masina sy ny hery. Mazava sa tsy mazava e? Paul ny teny an'izany. Ny teniko, ny toriteniko tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny farihy Fanahy Masina sy ny hery. Paul dia anisany andray Fanahy Masina. Rehefa nametra tanana taminy, iana ny asa. Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny any asa. Mandehany ianao, ametra tanana aminy, dia andray Fanahy Masina izy. Teo zany nanaovana batisa amin'ny Fanahy Masina ny Saoly, ka novana Paul ny anarany. Taloha izy mpitoriteny tany amin'ny fiangonana zay nisy azy, fa tsy nahavita ninninona, tsy naova olona, no zany lehilahy mihitsy zany, fa niditra tao amin'ny zavatra vaovao izy, dia batisa amin'ny Fanahy Masina. Dia tena resitatra izy, fa rehefa mitoriteny ao izy, dia tsy misy teny fahendrena mataona, la teny mataona, la teny mandresy lahatra, fa zao tena toriteniko izy, dia faneo Fanahy Masina. Ilainao ve batisa amin'ny Fanahy Masina ry mpitoriteny? Ilainao ve batisa amin'ny Fanahy Masina ry mpampianatra sekoly Alahady, ry mpendraikitra tanora, ry pasteur sekoly biblika? Ilainao ve za manaova amen? Zany hoe retina mitoriteny. Alleluia. Aza mianina fotsiny amin'ny fahaiza mandahateny, fahaiza mandresy lahatra, tahaka ny mpikabary, tahaka ny mpiragaza, tahaka ny ray aman-dreny ao an-tanàna. Aza mianina fotsiny amin'izany, fa tsisy vokatra zany, tsy mandeha zany. Move mba fantatra fa ny olona mitoriteny iny ka miady amin'ny fanahy ratsy, ka raha ny fahaiza mandahateny sy ny fahaiza miresaka no entinao mitoriteny, dia milaza aminao a tsy aresy devoly amin'izany ianao. Ka ohatra ianao anao préparation tsara herinandro, anao préparation andritra ny alina, dia iny no entinao mitoriteny, tsy aresy devoly amin'izany ianao. Fa mila zavatra hafa mihitsy, mila zavatra hafa ho aho, dia batisa amin'ny Fanahy Masina. Toriteny tsotra, toriteny foiky, fa nampabaka ny olona hoe rahalahy inona no ataonay? Eka dia ampabaka ny olona ny toriteninao. Amen hoe ampabaka ny olona zay teny lazainao, mety tsy tena hita fianarana ianao, mety tsy teny anatra ianao, zay ne no tsy zava-dehibe ny titre. Ary nampianatra antsika foana frère Daoud ateto tamin'ny fahavelona, ny titre tsy zava-dehibe, fa batisa amin'ny Fanahy Masina zava-dehibe. Alleluia. Tsy hoe maha-pasteur aho, tsy hoe maha-évangéliste anao, tsy hoe maha-sekoly biblika, tsy hoe za mpianatra frère Daoud, ny anao mpianatra zany tsy ry havana, fa batisa amin'ny Fanahy Masina no mikody, mampahomby anao. Alleluia. Matetika za dia miresaka amin'ny mpiara-miasa foana hoe
matetika matsy miteny le président dia hoy za hoe mba asivy pasteur ihany mba asivy hoe rahalahy Raymond mba asivy hoe pasteur Raymond njary lasa misy elanelana fa atao hoe pasteur Raymond rahalahy Raymond fa efa zatra moa le teny a tsy maninona tsy mety aminareo dia ataovy satria tsy le hoe pasteur Raymond tsy le hoe rahalahy tsy le toerana na hoe plasy misy anao tsy any mihitsy na fahelanao teo amin'ny fanimpona tsy any mampamokatra anao za efa zao taona za promotion fa zao za tsy any tsy zay no ilainy tsy zany zava-dehibe fa titre fotsiny zany fa mety misy olona voamaly mety misy olona vanivavo tamin'ny herinandro fa feny fanamasina mpanao batisa ny fanamasina afaka miasa ho an'ny tompo izy afaka mokatra ho an'Andriamanitra izy afaka mataona mpanota izy amen mampahery anao zay voavoataonao zay vao manomboka mivavaka amin'ity fiangonana ty ka mangetaheta ho an'ny asan'Andriamanitra ianao aza miteny hoe zany e voamaly zany e voavita batisa voajery zany e tsy vita batisa fa mity androany ty fotsy aoko vita batisa ny fanamasa ianao dia milaza aminao ataona olona betabe ho an'ny Jesosy ianao ho fotoananao ny vadinao ho fotoananao ny zanakao ho fotoananao ny ankonanao ho fotoananao ny mpiaramonina aminao ataovy zao ny tanareo dia manao fa amen mila batisa ny fanamasintsika ty taona ity dia fotoana zay etsenay minao fandrala rehetra vonina ny amin'izany ho amin'ny asan'Andriamanitra alleluia rehefa mihetsika dia miara-mihetsika tsika rehetra mba hisavatra vaovao ataon'Andriamanitra ne eto amin'ity Jesosy mamonjy ty ho adininao ny fahafambaraka ho adininao ny tonomaso ho adininao ny esoesteny tsy dikany reny fanaikanany etsero reny fa mangataka tsika Andriamanitra erony eo voninandry mila batisa ny fanamasa tsara avy araoany le tao amin'ny asan'ny apôstôly teo hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra voatsindry rahatapondreo dia nilaza hoe rahalahy ina no ataonay alleloia nanararoatra amin'izay petera kay tena tratra ry zalahy tena tratra reto le nanombo an' Jesosy reto le mpanany ihany anay reto le mpaniratsiranay tratra ihany ny farana tonga tena nararoatra peterany bebanareo aleo atao batisa nareo tena nariny tamin'ny tebomaso reo ny analefaka ihany konfonindreo tonga tena naika atao batisa telo arivo avetrany nday atao batisa tay zany nendoany zany batisa fanamasina tianao ve isy olona be atao batisa amin'ity taona ity aoka sa mofeny batisa amin'ny fanamasina mpitoriteny rehety ka tao ambavaka sa aoka mpampianatra tsekolady rehetra mofeny batisa amin'ny fanamasina ivavaka ny trano ivavaka amin'ny alina ampianatra tsekolady aho tsy ankana amin'ny tsaikefa aho tsy ankana amin'ny fahelam-potoana tsy ankana amin'ny étude biblique aho fa izao iankana amin'ny fanamasina iankana amin'ny fanamasina aho andramoka izao fa tsara Jehovah vita batisa amin'ity taona ny sekoladinao rehetra ny tanoranao rehetra alleluia ary ao anatin'ny fiangonanao dia isy betabe ho atao batisa eto akoron-drano mitsangantsika dia manao aleloitsika jiaby atsafady tompoko zay mariarehetra dia ho fafahintana dia manao aleloia amen dia amen maso toerana tompoko tahiny Jesosy daholo nareo mila zany afo zany verina amin'ny fiangonana tariko alleluia batisa amin'ny fanahy masina faharoantsika zao dia io koa dia zava miafina lehibe ho amin'ny fanambiana fanandratana ary fitaiky manana finoana an'Andriamanitra fa rehefa mandray ny batisa amin'ny fanahy masina ianao dia tena lasa olona ambinina ianao ho asandratr'Andriamanitra ianao
aza miandry fanandratanyolombelona, aza mietsaka mba hoandrata asanatr'olombelona, aza mietsaka mba hanandratena. Fa raiso mibatisa amin'ny fanahy masina, raiso mibatisa amin'ny fanahy masina, fa izy fanandratan'Andriamanitra. Amen. Ndao jerentsika miverina indray tsika kely amin'ny tantaran'i Josefa. Za dia tena nisa mandresy lahatra mihitsy rehefa miresaka fanahy masina ny tantaran'ity zazalahy ity, ary matetika toriko atraisantraisa. Ao amin'ny Genesis 7:30 andininy voalohany sy faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy 7:30, tsika rehetra miara-mamaky isa roa andininy faharoa sy fahatelo, isa roa telo. Ary Jehova nomban'iza nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary noetoetra tao amin'ny tranon'ilay Eziptianina tompony izy, ary hita ny tompony fa nomban'i Jehova izy, ka izay rehetra nataony dia nandinina nambininy Jehova dia ho an-tanany. Dia vakio eo amin'ny andinindray toko fa 1:20, andininy fa 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay misy mifanahin'Andriamanitra ao anatin'ny vahisika. Aleloia. Toko 2:7 io indray ilay fanandratana. Ary Josefa no mpanapaka tany amin'ny no mpanapaka sady izy no varitra tamin'ny tompony, tamin'ny tompo-tany rehetra, ary tonga ny rahalahy Josefa ka niakoka teo anatrehany teo amin'ny tany. Aleloia. Marina fa tsy voasoratra hoe batisa amin'ny fanahy masina, kanefa zavatra iray ihany. Tiany testamenta voalohany, testamenta taloha, testamenta vaovao ho tenenina fahafenoan'ny fanahy masina. Josefa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lehilahy hoy Farao hoe ahita lehilahy mihoatra an'io ventsika izay manana fanan'Andriamanitra ao anatiny. Azonareo zany? Zany hoe Josefa zany dia lehilahy efa vita batisa amin'ny fanahy masina, efa vita batisa amin'ny fanahy masina ny Josefa, ka nampitenen'Andriamanitra Farao fa ity lehilahy ity dia manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Aleloia. Dia jerevy ny fiainan'i Josefa araka ilay mivakitrika teo aty. Jerena azafady rehefa mitoriteny izay dia aty aminay jerena. Jerena zavatra nitranga tamin'i Josefa rehefa tonga tao amin'ny Potifara izy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa nambin'Andriamanitra nomban'i Josefa Andriamanitra, ary lehilahy nambinina izy, ary izay rehetra natao teo am-pelantanan'i Josefa dia zao nisy fanambinana tsy fitahian'Andriamanitra. Mba izy aminareo mba teo lehilahy ambinina azafady, lehilahy fotsiny aloha atsangano hoe ny-tana izay teo lehilahy ambinina, izy any teo vehivavy ambinina azafady. Mila batisa amin'ny fanahy masina ianao, fa misy pouvoir mihitsy, misy hery mihitsy, misy zavatra hafa mihitsy ny tanan'ny olona sy ny fiainan'ny olona rehefa vita batisa amin'ny fanahy masina izy. Aza miezaka hoe hitahiry mpanjaka be amin'ny tany aho, hitahiry sokatra aho, hitahiry anao kolera ohatran'izao mainty any kolerako na fotsy any kolera, reo manambona ry havana finonom-poana zany rehetra izany. Fa voalaza amin'ny Baiboly rehefa manana ny fanahy masina ianao, vita batisa amin'ny fanahy masina ianao, tonga ho azy ny fanambinana, tonga ny fitahina, ary tonga ny fanandratana. Isa maniry mba atao batisa amin'ny fanahy masina amin'ity androany ity. Magaga ny nanambinan'Andriamanitra any Josefa. Resy lahatra fa Potifara ilay patron, fa izay tsapainy tanany Josefa mandeha daholo. Aleloia. Alefa makary Etiopia izy fa tsy misy mandamokana etody, tsy misy voambarika dia koa mamborona.
ary lasa raha taloha enina sy diminy atody akoho lasa folo ary tonga dia fohy daholo. Alefa makany an-jaridaina any amin'ny fambolena izy totrany tsy izy biby kely mihinana amin'ny fambolena fa mandeha tsara daholo. Tao miroporopo ary ny anana sy ny voamaina rehetra izay tsapainy tanany rehetra zavatra ataony rehetra misy fanambina misy fitahina fa inona ny zava-miafina batisan'ny fanahy masina ry havana. Hoy amantsana hoe okanana etaetany andray batisan'ny fanahy masina ianao androany. Mivarotra ianao tahin'Andriamanitra izany, mamboly ianao tahin'Andriamanitra izany, fianaranao tahin'Andriamanitra izany, ny asanao tahin'Andriamanitra izany, ninona taona tahin'Andriamanitra. Mino an'izany fianareo. Joseph zany tsy dia nahita fianarana ka nianatra momba fambolena sy fiompiana tany Ambatobe na nianatra tamin'ny fambolena sy fiompiana tany Tombotsoa tany Antsirabe. Tsia fa nampianatra azy ny zava-drehetra Andriamanitra ary nanambona azy lasa nisy fahefana tao anatiny. Angetahita batisan'ny fanahy masina fianareo androany. Manomboka izao dia isy fitahin'Andriamanitra ny ataony tananao, isy fanambinan'Andriamanitra ao tokantranonao. Ary ny zavatra nisy nasandratra Andriamanitra Josefa, raha tenao nasandratra Andriamanitra amin'ny orinasanao, amin'ny zavatra rehetra tsy ataonao any amin'ny fiarahamonina, raha tenao nasandratra Andriamanitra ao amin'ny ankohonanao, dia mila batisan'ny fanahy masina izany hitondra fanandratana izany. Mahagaga lay andevolahy, lay olona nendrika endrery, lay lasa tany am-pigadrano no lasa prime ministre tany Ezipta. Izy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra ny amin'ny fanandratana anao, avy amin'Andriamanitra ny fanandratana ry havana, tsy avy aminao na avy amin'ny patronao na avy amin'ny mpiaramonina aminao. Renesa mety hanindry anao fa rehefa Andriamanitra manandratra anao lasa foana ianao. Tsofoko rano fa lasa foana ianao. Tsofoko rano fa lasa foana nareo amin'ny anarany Jesosy. Fandaontsika angataka tahaka ny Josefa, ho lehilahy feno fanahy masina, ho vehivavy feno fanahy masina, tsirairay avy. Tena marina ane zany. Inona moa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Saoly rehefa lasa ho mpanjaka Saoly. Saoly dia olona tsy dia manahoana amin'ny fari-piaina satria izay ombony kely mba very iny dia efa nampipepepe azy aho mitety amin'ny papay sy lovoatra. Tena tsy mba manana olona korba mba hoe ny rana mba mandehana manara-ty an'ilay reny mivery reny, fa izy mihitsy olona tsy dia makaiza, tsy dia misy fanambina. Fa tao arinany tamin'ny fotoana ny atsovana azy dia ho ny ten'Andriamanitra izay nolazainy Samoela hoe rehefa miala eto amin'ity toerany ty ianao dia latsaka aminao ny fanahiny Jehova. Ao arinan'izany ataovy izay azony tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Alleloia. Mazava ve zany? Mety tsy dia manahoana loatra ianao, tsy dia makaiza loatra ianao, antonontonony ihany ianao, na mety farahidiny ihany koa ianao, tsy mampanino zany rehetra zany. Fa aoko fianona ny fanahy masina isan'andro, aoko fianona ny batisan'ny fanahy masina, aoko fianona ny herin'Andriamanitra, fa milaza aminao aho fa izao manao izao rehetra izao. Alleloia. Isy fitahina Andriamanitra, isy fitahina Andriamanitra. Dia hoy ny Andriamanitra Samoela hoy izay Andriamanitra tamin'ny lalan'ny Samoela, rehefa milatsaka aminao izany fanahy masina izany dia mandehana amin'izay ianao, mandehana amin'izay ianao. Atao izay azony taranao atao, izay azony taranao atao, fa Andriamanitra momba anao. Amena mafy be zany. Averiko indray, inona no azony tananao atao varotra ve momba anao Andriamanitra satria feno fanahy masina ianao. Fambolena ve, fiompiana ve, fianarana ve, orinasa ve, izay zavatra azony tananao atao iny. Samy manaotra an'izao amin'ny tanany, izay azony tananao atao iny
rehefa mahazo mibatisa ny fanahy masina dia ombaran'Andriamanitra avokoa. Ho ambin'Andriamanitra ny tsirairay avy, ho tahin'Andriamanitra ny tsirairay avy, ho asandran'Andriamanitra ny anareo rehetra maina mafy be. Ry havana mila mibatiza amin'ny fanahy masina isika. Ry fanahy masina sitra kaye ny fahatongavana eto ambina raha ny famindrapo sy fahasoavana ratsina eto amina. Amaina mafy be tsika jiaby. Ry havana malala ilaina mibatisa amin'ny fanahy masina. Avadiky mibatisa amin'ny fanahy masina mihitsy ny fiainanao. Tena tsy mivadika ho any amin'ny ratsy fa mivadika ho any amin'ny tsara. Ny fiangonanao dia avadiky mibatisa amin'ny fanahy masina. Ny toe-karenao dia avadiky mibatisa amin'ny fanahy masina. Avadiky mibatisa amin'ny fanahy masina na vitafianao aiza ho faino voninahitra Andriamanitra. Mbola mila an'izany Jesosy mamonjy. Andriamanitra ao Jesosy ao, mbola mila an'izany Jesosy mamonjy. Mbola mila an'izany Jesosy mamonjy. Tsy tamin'ny andro frère Daouda ihany na tamin'ny pasteur Raseta ihany fa mbola mila an'izany Jesosy mamonjy. Manaova amen atsika amin'izany mivavaka izany. Mila an'izany tsika rehetra. Alleluia. Manaraka fahatelo dia misy fandresena lehibe. Misy inona hoe fandresena lehibe. Aoriana ny andraisanao batisa amin'ny fanahy masina. Tantara anankiray fotsiny jerentsika. Omby Romana toko 7:20. Misy ny tantara anankiray izay mahavariana ato amin'ny baiboly asan'ny apôstôly toko 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompon-tsana. Manaraka tsara tsika rehetra amin'izao fotoana izao. Asan'ny apôstôly toko 7:20 atongokitsika eo amin'ny andininy fahatelo. Tantara amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 fahatsomana. Ary namorika azo iray trotrona Paoly ka nanomboka izany teo amin'ny afo dia nisy vipera mivoaka avy tao amin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ireo baribariana ilay biby nisy poizina niantona tamin'ny tanany dia niresaka izy ireo hoe tsy salasalana fa mpamonolona io lehilahy io. Fa na dia voavonjy tamin'ny ranomasina izy tsy avela ny todinaina ofely. Ary nakifiny eny amin'ny afo ny biby ka tsy nanino izy. Ary ny olona kosa nanapo azy ivonto na ikarapoka nao fatotampoka fa rehefa niandry azy ely izy ka nahita fa tsy nanino, tsy nisy nainona nanjoan'ny Paoly dia niova indray ny sainy ka nilaza fa hoe nilaza fa Andriamanitra izy. Alleluia. Mihaino tsara ve nareo? Tantara anankiray izay nitranga teo amin'ny nosy malita. Nosy iza hoe nosy malita rehefa tao anatin'ny cyclone, tao anatin'ny rivo-doza teny anaty ranomasina ery Paoly dia rehefa kaiky n'ilay nosy dia vaky ny sambo saoran'Andriamanitra fa noho i Paoly fitahiana dia voavonjy daholo ny olona tao anatin'ny sambo fa ny sambo ny vaky netana mivery. Dia ora ohatra n'ireny andro cyclone aty amintsika ireny dia ora be
dia mivory teo daholo ny olona, dia nandray aniry Paoly ny olona teo, ny olona barbarianina teo, dia nandray aniry Paoly tamin'ny mpitiavana, dia niaraka teo daholo olona be da be. I Paoly amin'io mbola miaraka amina saina rojo gada ery an-tanany, mbola miaraka amin'ny gada. Dia zavatra nisy namely lafo. Rehefa namely lafo dia lasa Paoly nandeha naka hazo atao kitay, lasa naka hazo, dia nentin'ilay hazo tena trotrona, dia ny avy eo napetrany dia alefany tao anaty afo. Kanjo nisy biby atao hoe vipera, inona hoe vipera, mivoaka avy any anatin'ilay afo, mivoaka avy eo anatin'ilay kitay. Tonga dia nanaikitra ny Paoly ary niantona teo amin'ny tanany teo. Tonga dia niantona teo. Taitra ny olona rehetra satria ny olona teo amin'ilay tanàna dia mahafantatra fa vipera no anarana io biby io. Fa ho ny ten'Andriamanitra hoe na dia liona sy ny vipera izy, diavinareo ambany tongotra reo. Zany ilazako aminao hoe rehefa manana batisan'ny Fanahy Masina, mandresy. Amen. Tena fantatry ny olona fa io vipera io ilay manaikitra, ary aorianany kaikitra zay ataony dia mikarapoka ilay olona, dia matampoka ilay olona, tonga dia maty. Dia rehefa nahita n'ilay biby mikorozaroza teo amin'ny tanan'ny Paoly, reo tompo-tany reo, dia tonga dia niteny tena lehilahy ratsy io, mpamony olona le rangahy io, tena marina fa tsy maty tamin'ny ranomasina sy ny cyclone izy, fa izao tsy navela nitotonaina izy nitoto tsy misy fanatao miverina amampamory olona azy. Ka io biby io no mahafaty azy, maty io lehilahy io androany. Zay nisy zay nikakeriny io biby io, maty. Vipera le io amin'ny tanany io, vipera maty io. Kanjo kosa i Paoly, na ifiky Paoly indra-pandeha, tonga dia any anaty afo. Alleluia. Dia mbola niandry any reto barbariany reto tambany vohatra reto, niandry any, jerena to tsy taitra akory Paoly, to mandroso afo ihany izy, niandry any izy, to tsy maninona koa, niandry any izy, to tsy nekarapoka, to tsy maty. Niova ndray ny hevitra eo, mbola tsy nisy olona nikekeriny biby vipera iny ka tsy maty. Jerena lahy ty, tena Sanahary angamba io, Andriamanitra angamba le rangahy io, Andriamanitra ihany tsy lahitra ny zavatra ohatran'ireny, Andriamanitra ihany tsy lahitra ny zavatra ohatran'ireny. Laza aminao mandresy ianao rehefa manana batisan'ny Fanahy Masina. Zay ero amin'ny Jesosy dia ero ao anatinao. Zay toetra mahaisa an'Andriamanitra dia toetra mahaisa anao. Zay resin'Andriamanitra resinao. Paoly nandray batisan'ny Fanahy Masina. Hozy Andriamanitra tamin'ny Ananiasy hoe zao no izy mampangina kely rahalahy io zafaty, fa misy mampangina kely ny service d'ordre nisy aty amin'izay maso zavatra nisy. Hozy izy Ananiasy, tere tsara, mandehana ianao makanjy, misy lehilahy atao hoe Saoly, ary dia mandehana dia mametrany tananao aminy. Mametrany inona hozy izy? Dia rehefa avy eo dia vita batisa izy, andray Fanahy Masina izy, vita batisa, nanomboka teo ry havana, nandray Jean Paul zany pouvoir. Isan'ny tianana zany pouvoir zany. Sanganao zao ny tanana tsy anana zany pouvoir, zay tianana zany pouvoir zany. Pouvoir tsy eresera, pouvoir mandresy fahafatesana, pouvoir mandresy fahavalo rehetra. Amen. Ka na ny vipera izy, na ny vipera izy, miala maina. Zay fahavalonao resy hiala maina. Rehefa vita batisan'ny Fanahy Masina ianao, iady aminao mimpansafy fa miala maina. Aizany amen. Iady aminao hatrany amin'ny tribonaly ny fahavalonao fa miala maina. Iady anao totondry mipety totondry fa hiala maina. Ninina ady, ninina zatra mitranga, dia miala maina fahavalonao. Ary hoy ten'Andriamanitra hoe fetiana rehetra zay voaforona amelesanao, tsy sambiny. Ao fahafaito zao ny tanana rehetra manao haleloia. Mandresy ahoana hoy Jesosy fa na dia mainko sy indro maiko fahefananareo
anitsaka mena rana. Samy manitsaka mena rana aloha azafady. Anitsaka mena rana. Halleluja. Sy mainko tsisy ampaninana anareo akory. Avere tsisy mampaninana zany. Fampisafiana tsy misy mampaninana. Ny ataky ny devoly tsy misy mampaninana. Vola piasisika makaroa tsisy mampaninana. Fampandresy miaraka amin'ny Jesosy. Mitsangana aloha tsika rehetra dia manao aleluja. Dia ho fafay, dia ho fafay, dia ho fafay. Amen, mahazo toeranareo. Ry havana, misy fandresena ampatisa ho fanahy masina. Misy fandresena ampatisa ho fanahy masina. Amen, mafy be zany. Iza mba lala ny tantaran'i Davida atsangana ohatran'izao ny tana. Fa inona moa tsy nareo nandresen'i Davida any Goliata, batisa amin'ny fanahy masina ihany io. Tamina nisolana Davida ho mpanjaka dia voalaza ny ten'Andriamanitra hoe ary dia nilatsaka nanomboka tamin'izay tamin'ny Davida ny fanahy Jehova. Teo nandraisan'ny batisa amin'ny fanahy masina. Alleluia. Iza mba maniry an'izany batisa amin'ny fanahy masina zany. Isy fanambinana, isy fisandratana, androso ny asan'Andriamanitra ary mpandresy. Iza ny tiandresy ny devoly. Mila mandray fanahy masina ianao androany. Tonga dia levona daholo io devoly fitsangatsangana io. Devoly ny alatra io. Devoly langa io. Devoly fahotana rehetra io. Levona androany io. Fa mandray fanahy masina ianao. Rava androany io. Tsy misy tamana ny devoly rehetra. Hoy voalaza ny ten'Andriamanitra. Devoly ane mierina tahaka ny liona tanora. Mitady zay arapany. Tianapodika, tiandrafatsika. Fa rehefa milatsaka batisa amin'ny fanahy masina, ianao indray manitsaka ny liona. Ianao indray manitsaka vipera. Ianao indray manitsaka mena rana. Samy manitsaka amin'ny anarany Jesosy. Mafy be amin'ny anarany Jesosy. Aiza nareo samy manitsaka devoly ambany fanadihana. Ao, tsika rehetra isa roa telo amin'ny anarany Jesosy. Mila batisa amin'ny fanahy masina. Faraparantsika zao. Amen. Inona nandresen'ny Goliata Davida an'iza any Goliata. Batisa amin'ny fanahy masina. Ny sasany vatikilonjy io. Atsamby tady io. Non, tsy marina zany. Fa batisa amin'ny fanahy masina. Goliata lazaiko aminareo. Ny fitaovam-piadian'ny Goliata, ny zavatra hita maso aloha dia inavy, lefina, manaraka, sabatra, manaraka. Aizinareo zany e. Apinga, sabatra. Le apinga mantsy fiarovana. Lefina, lefipoy, sabatra. Fitaovam-piadiana teny aminazy. Miaino tsara avenareo. Reo ny hitanareo maso. Fa rehefa tena hitan'ny Goliata, fanahy nampiasa iny Davida, dia nampiasa fanahy be da be izy. Nampiasa iny re? Fanahy be da be. Fanahy ratsy. Arahoana ny ten'Andriamanitra hoe ary Goliata tena nozona ny Davida tamin'ireo andriamanina. Manaraka tsara venareo. Ary Goliata tena nozona ny Davida tamin'ireo andriamanina. Ny Filistina dia manana andriamanitra be dia be. Tena tsovan'ny Davida, natsovan'ny Goliata daholo rehefa naratsy rehetra. Iaraka aminy andeha ady amin'ny Davida. Dia hoy ny teneny amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia. Ao amin'ny Isaia miteny hoe fa na dia avy tahaka ny ranomaria iza ny fahavalo. Fa na ny Jehova manangana faneva anahaka anahy izany. Amen. Any amin'ny Salamo ratsy diso aho. Na dia avy tahaka ny ranomaria izy. Tena alay vo atsaina mihitsy ny zava-misy. Fa niantso hoy Goliata. Niantso fanahy be da be, fanahy ratsy devoly be da be. Iaraka aminazy. Tena nosona ny Davida tamin'ny lalany reo. Noho izany tsy reto fitaovam-piadiana reto tsony no miady amin'ny Davida. Fa araiso sary atsaina. Fa misy devoly maro be. Ianao ihany koa dia zao. Misy devoly be da be mitady ady aminao. Anapotika amin'ny fiainanao. Andava ny tokantranonao. Misy devoly be da be amin'ny verin-dalana anao. Misy devoly be da be mitady amelanao ary tsy ho tafarina intsony.
Fandroa mila batisan'ny Fanahy Masina ianao. Fanady taka ny Maria isan'ny favalo. Fanahy Jehova, batisan'ny Fanahy Masina. Kely lehibe ho anao androany dia mandresy ianao. Amen. Amen amafy be. Araisy saratsaina. Rehefa naratsy be da be natsova ny Goliath. Raha ohatra ka hoe gasy izy dia natsova ny Toly. Raha ndeha tsoarana kely malaza, raha fataka, raha faramahery sy ny sia reny olona efa maty reny fa le devoly eo. Raha faramahery, rahanna, raha biby sy natsovana daholo. Ary rehefa tsovany ray dia tonga tokoa ndeha hanafika ny Goliath. Animba ny Goliath ray zanak'Andriamanitra. Amona ny Goliath. Misy planina Andriamanitra mantsy amin'io amono an'i Davida. Zany mitetika ireo devoly. Misy planina Andriamanitra mantsy amin'ny Davida. Teno tsara. Planina Andriamanitra amin'ny Davida mba hamonjy Israely amin'ireo Filistina ireo. Andriamanitra koa dia manana planiny aminao rahalahy. Hamonjy aty Antananarivo ty ampelantanan'ny devoly. Aizany amen ny rahalahy. Andriamanitra koa dia manana planina aminao ranabavy eo. Hamonjy ny ankoranao sy ny firenenao ampelantanan'ny devoly. Tsika jiaby manao amenany amin'izany. Mitenena hoe manana planiny amik'Andriamanitra. Azadino anefa fa ny devoly mitady hamily anao, handavo anao, ampiverin-dalana anao. Farafeny Fanahy Masina ianao androany. Manay batisan'ny Fanahy Masina ianao androany. Mandresy ianao. Aza jerena mihitsy ilay vatokilonjy sy atsamitato fa tsisy dikan'izany. Fa ilay fanahin'Andriamanitra niaraka tamin'izany nampitarabaka ny Goliath. Tarabaka ny Goliath. Davida ihany nandeha niazakazaka. Nanapaka ny lohan'ny Goliath. Nanapaka ny lohan'ny Goliath. Vita hatrany amin'ny Goliath. Amen. Izavony teo mpandresy tahaka ny Davida. Taontsika angata amin'ny Fanahy Masina androany. Engane mba vita batisan'ny Fanahy Masina mpiteny zava-maneno rehetra. Vita batisan'ny Fanahy Masina mpitoriteny rehetra. Vita batisan'ny Fanahy Masina mpampianatra tsikolady rehetra. Ny mpino tsirairay avy vita batisan'ny Fanahy Masina. Teo ambirina ianao. Amen. Teo tahin'Andriamanitra ianao. Teo mpandresy ianao. Ho asandratr'Andriamanitra ianao e.